tsisy lehibe no ny andriamanitsika. Ny andriamanitsika dia andriamanitra ny tsy hay atao. eny ary avana malala amin'ny fofeny fifaliana indray no hiarabako atsika menakavy anio a pasteur randriary malala heritirina David Son miaraka aminao eto a miarabantsika atao anatin'ny fandarana impact manana vahiny tsika aby mazava ho azy satria ny fandarana impact dia andraisantsika vahiny a izy mivady reto i Rala Roger sy Landy a miaraba anareo mivady tompoko manana fiadanan'ny tompo aminao pasteur. Rala Roger miaraba pasteur ary miaraba mpiaramiasa ato amin'ny amité s'appelle miaraba anareo mpijery ihany koa amin'izao fotoana izao satria tonga amin'ny fotoana hijoroana vavolombelona. Eny tompoko misy zavatra hijoroanareo vavolombelona mahakasika ny fahasalamana mahakasika ny fahazahoana ihany koa ny zazakely satria raha azoko tsara efa elaela ihany izy mivady reto no ny ray tokantrano ao ny fanambady fataona maro tatio aririna vao nomen'Andriamanitra zanaka nahazo zaza moa zany maromarina kokoa raha ny fahitana azy koa nisy aretina ihany koa ny taizan'ny anam-bavilandy dia izay rehetrarehetra angamba no velabelarina eto a tonga dia apetraka avy hatrary ny fanontaniana aloha zany Rala Roger firy taona fanambadiana tsara moa zany nareo mivady 12 taona 12 taona ny fanambadiana ia tao anatin'izay 12 taona ny fanambadiana zay a ohatran'ny tao anatin'ny 12 taona ny fanambadiana vao ohatran'ny nazo an'ity zaza lahy kely ty raha tsy diso a za mihitsy pasteur tena tao anatiny 12 taona mihitsy ary efa nandalo fotoana maro ary sarotra ny nalovana zay vao tonga amin'ny nazahoana azy. Ny fahatsaparinao azy Rala Roger inona daholo mety nahatonga an'izay hoe 12 taona tateo aoriana no nitranga zay vao afaka hoe niteraka ohatra zany. Eo zany a nisy any fanaonso tontolo zao moa sy ny fitenenana nisy ny fanaonso tontolo zao zay natao a dia vokatra zay ngambany dia nanao fizahatoetra misy Andriamanitra taminay zay vao nazahoana an'ilay izy satria nandalo fotoana maro mitety dokotera anankiroa samihafa mihitsy nitetezana tamin'izany fotoanandro a lany fotsiny ny vola fa tsy nisy vokan'ilay izy fa tateo aoriana zany dia ndroso tamin'ny hoe famponan'Andriamanitra ary ny tena koa dia hoe zany nanakim-po mihitsy tamin'Andriamanitra hoe aloha zany nakim-po amin'Andriamanitra fa tsy maintsy misy farany foana zavatra rehetra dia tonga izao. Halleluja. Landy menany Landy angamba ny micro 12 taona fanambadianareo vao nahazo zaza Landy a nisy tsy fahasalamana ihany nahazo anao azo no velabelarina daholo ve ny zavatra nitranga atao anatin'izay rehetrarehetra eny tompoko zavatra telo lehibe ngamba no hijoroako vavolombelona pasteur satria mbola tsy nanompan'Andriamanitra dia narary satria nisy fotoana alohany vao mivady zay dia nivady teo amin'ny herintaona teo dia niditra tamin'ireny karazana ara-marsio ireny mivadiko dia niditra teo amin'ny ambolana teo angamba izy dia henoko nisy fiovana be teo amin'ny fifandraisanay na ny ara-pitiavana na ohatr'izany na fiainatokantrano satria lasa nisy korotana dia tao anatin'izay korotana zay lasa niteraka aretim-po tamin'ala ilay zavatra nisy dia tao anatin'io aretim-po io dia narary dia narary tena narary misy fotoana tena hoe tsy mahazo hafanana mihitsy dia ny vatako iray manontolo tena hoe mangatsiaka lava dia misy fotoana ao anatin'ny alina adindroa angamba matory tamin'izany mbola tsy nivavaka tato amin'izao fiangonana izao dia 10 taona teo eo zay nivavahako tato dia tao anatin'izay aretin'izay zany resy lahatra hoe andeha hanompan'Andriamanitra satria tsapako hoe tsisy azoko io sarangotina tsony na aiza satria nivady tao tokantrano tamin'izany moa izy mbola tsy nivavaka fa zao izy efa manompan'Andriamanitra na korotana foana zany ady foana tao anatin'izay dia nanapa-kevitra hoe andeha hanompan'Andriamanitra na heno fandarana tamin'ny radio 98 io tamin'izany fotoana zany dia nentina mbavaka dia natao délivrance dia afaka tamin'ilay aretina afaka daholo zany ilay aretina ny aretim-po na ilay mangatsiaka lava be zay na ny ranomaso lava tena ny aina tao anatin'ny fijaliana zany
izy moa tamin'izany somary nanohatra kely nanohatra an'le fiangonana ohatr'izao zany hoe fiangonana sekta fiangonana zandriny dia nanohatra kely izy tamin'izany fa za zany tena napakevitra hoe ninona zavatra misy mitranga dia anompan'Andriamanitra satria nahatsapako zava-dehibe tato anatin'ity fiangonana ity satria tato nanasitrana ny tompo anahy dia nisy fotoana zay tena hoe noho ny fivavahana no saika saraka mihitsy zany zay hoe andao fampijodrano satria tsy mety aminazy le fivavahana dia saika ravatra amin'ny tokantrano akanjo moa ny tompo nanana ny fotoanany dia nentina mbavaka teny nanaraka nanao fifadikana nanao fomba rehetrarehetra mihitsy amin'ny lafiny ara-panahy dia tonga ny vavaka ihany izy fa dia saorana an'Andriamanitra lehibe resy lahatra ny amin'i Jesosy dia ny fahatelo ngamba ny nahazahoana an'ity zaza ity nisy fotoana araka izay niteneniny teo zay hoe efa nandalo dokotera zay efa nitsabo ny alanenina zany hoe andao hitsabo dia voamaika ohatrany hoe narary aza tao anatin'le finanana fanafody sy ny ohatr'izany dia farany moa tena androso lala tamin'ny famponan'Andriamanitra dia nisy fotoana tsorina aloha fa dia teny roa taona telo taona sy ny ohatr'izany dia ohatrany hoe tsy dia raha naneritreritra ntsony hoe ngamba mety tsy hisy zaza satria efa ela ny nanomponan'Andriamanitra aikay moa tamin'ny heritaona février tamin'ny heritaona dia nisy pastera mihitsy tamin'izay no nisy fotoam-bavaka zay tao am-piangonana fanosorana pidera tamin'izay dia nandefa faminaniana pastera hoe misy mpivavy antitra ozy izy pastera eto mbola tsy nananjanaka fa ananjanaka dia manana finoana dia za moa tamin'izay izy hoe Jesosy za mbola tsy antitra ao dia niraisiko le tsodrano dia tao arinan'iny ny fatim-bolana tsy miverina ntsony tao ambadika an'izay faminaniana zay tamin'ny heritaona tamin'ny février iny dia mipetraka le zaza nanahoana tsara le fisehoan'le aretinao ohatrany hoe tsy matory ianao amin'ny alina heritaona taorianany fanambadiana reo zavatra io heritaona taorianany fanambadiana le tonga le anao lelana aretina dia tsy matory dia nangatsika lava dia vokatry le areti-po zany na tonga an'izy zavatra ny fahatsapako anazy dia vokatry le areti-po satria lasa mikorotana daholo na ny saina na ny fiainako rehetrarehetra mihitsy dia lasa misy asa saina be dia lasa tsy nahazo hafanana mihitsy dia narary foana ianao tao anatin'izay narary foana dia tao anatin'ny firitaona tsara zany namparary ianao le hoe firitaona taoriana ny fanambadiana namparary ianao teo amin'ny tapataona tao aorianany fanambadiana nanomboka nefa ianao salama tsara tao alohan'izay dia tao amin'ny dia inona daholo ny aretina nahazo anao zany tao anatin'izay ndresaka ianao tohatrany hoe adondro ihany natory isak'alina sy ny dinina daholo nahazo anao areti-polo zany tena hitako nibahana be satria vokatry le ady atrehana le korotana teo aminay mivady dia nisy an'izay izy nanao ara-maroson zay tao aorianan'izay zany tena nahatsapako hoe misy zavatra niova be tao anatin'ny tokantranonay dia lasa misy korotana zany dia inona no natonga anao le hoe tsy matory amin'ny alina fa adondro ihany mety vokatry le aretina mikika amin'ny vatako angamba satria nisy zavatra aretina zay tato amin'ny ilakiboko havanana tato dia vokatry izay aretina zay aretina manaona le izy misy zavatra lavalava zay mivoto tato anatin'ny kiboko amin'ny havanana tato manaintaina izy io izy tsy manaintaina fa rehefa matory dia henoko to dia mivohatra be eo amin'ny ilakiboko eo dia zay tsy napahita tory ianao zay no natsapako tsy napahita tory anahy mihitsy inona filazan'ny dokotera an'izay le aretina zay nandeha tany amin'ny dokotera zay dia tsy hita ny dokotera le izy nefa za mahatsapa hoe misy zavatra mivoto eo nefa natao eko fa tsy hitan'ny eko dia mety hoe nisy ifandraisan'izay koa ve ny hoe tsy nampiteraka anao sa hoe sa tsy mety tsy dia nisy ifandraisan'izay nisy fotoana za tao anatin'izay dia fananatona mpanao échographie ireny dia niteny moa ny dokotera tamin'izay hoe manatona ozy izy nareo gynécologue fa sarosarotra aminao niteraka zay no teneniny tamin'izay sarosarotra aminao niteraka inona no natonga zay misy problème zany ao anaty tranon-jaza
ohatrany hoe misy zavona be zany ao anaty tranonjaza zay nitany zareo zay nitany zareo dia za moa tsy nanatona dokotera tao arinan'izay satria efa nanatona zay teo aloha dia mbola ny ampita nanao an'izay échographie tamin'ny hafa zay dia niteneniny zareo an'izay manatona gynécologue dia tsy nanatona fa nandeha nanompan'Andriamanitra tony nanapa-kevitra hoe andao andeha eny amin'io fiangonana io dia andao hivavahana fa maro ny olona mijoro vavolombelona amin'ny radio mba manana taranaka ihany dia nanana finoana moa dia nitelivrena anao taty natao délivrance foana dia anao délivrena misy zavatra mitranga ve misy zavatra miseho ve sa hoe nidelivrena fotsiny fa tsy dia misy nininona sa nisy fotoana natao délivrance dia mirotsaka ranomaso be dia misy fotoana reo tanako sy ny vatako reo ngolongolo be ao anatin'le délivrance ohatrany mikirampy ohatry mikirampy mikaingona zany rehefa atao délivrance eny tompoka dia firy taona na firy volana nivavahana natsapahanao le tao anatin'ny kibo sy natsapahanao le fanasitranana nahazo anao 3 volana teo mivavahana 3 volana mivavahana tsapanao nisy zavatra niova nisy zavatra niova lasa tsisy palpitation ntsony lasa eniko misy fiadanana be mihitsy ny foko tsisy zavatra tsisy tsony le nivoty tato anatin'ny kiboko nefa mbola tsy niteraka mbola tsy niteraka dia ahoana tsara no natonga anao le niteraka mahazonao azavaina ve le hoe ahoana natonga anao mipetraka le zaza teo nisy fotoana tao alohan'ny nipetrahan'ny io zaza io ohatrany somary ohatrany hoe fanimpanina zay dia veriko ny fanimpanina dia ohatrany hoe misy zavatra marary zany atao amin'ny vavoniko tato dia ozy izay hoe mety hidiran-drivotra angamba ny vavoniko dia tsy fantatra hoe aika izahay efa mitoejaza dia 2 volana tao arinan'za efa mipetraka 2 volana tatakipy zany izy vao fantatro hoe mitoejaza satria misy fotoana ma tsy ny fadim-bolako indraindray miovaova kely zay dia veriko fa mbola ohatr'izay foana dia 2 volana tao arinan'iny nandeha nanao eko zay andao hoe mba jerena hoe so dia mba inona le zavatra tsy mampandeha le fadim-bolana dia tena moa le dokotera hoe zazakeliny ao ianao nefa tsy nisy fotoana tao anatin'izay 5 taona zay zany tsy mba nisy fotoana hoe bevoka dia afaka na hoe bevoka 2 volana dia miala na efa teraka vana tsy nisy mihitsy zay tsy nisy aloha satria raha hoe misy fotoana le araka ny teneniko tampastera teo hoe miovaova zay le fadim-bolako dia fa tsy mbola nisy bevoka mihitsy fotoana dia tonga dia mipetraka le zaza dia mipetraka le zaza dia misy fotoana raha tao anatin'le faminaniana zay ny hoe misy vehivavy eto antobavy vehivavy efanta fa hiteraka tao anatin'izay tsaroko tsara février tamin'ny heritaona izy io dia nandefa faminaniana pastera hoe tao anaty toroteny hoe misy vehivavy antitra eto dia manana finoana fa nanjanaka ianao dia za moa tamin'izay tena ozy hoe jesosy ao anahy zany dia tao arinan'iny faminaniana iny dia tsy nandeha tsony ny fadim-bolana dia tao anatin'izay 12 taona tsy nanananak'izay nareo mivady rahalahy Roger mba aperaka kely ny fanontaniana tsy nieritreritra ve rahalahy Roger hoe mba hitady vehivavy hafa aloha mba hiterahana na hoe mba hoe tafiditra tao anatin'ny fisarana no tsy miteraka sa nanao na hoe nisy fijabona hafa ohatra ndao mba ho anatina pitaiza na mba terina hoe karakaraina na mpanotra inona daholo mety efa nandalo tao anaty zay rahalahy Roger zavatra mipetraka tao anatin'ny saika manokana aloha dia natao mariazy voalohany indrindra natao soratra moa ara-panjakana dia natao mariazy faharoa dia rehefa natao mariazy ny tena dia mitazona tanteraka mihitsy ny an'izay hoe voady zay ary tsy niala mihitsy ny afa oza hoe lambanao kosa izy mifitenena Madagascar fatinisarana dia tsy niala mihitsy ny afa oza hoe na isa zaza na tsisy zaza dia maty zay vao misaraka zay nitanjoko tam'le izy ary faharoa manarakaraka an'izay dia tsy nieritreritra mihitsy ny tena hoe andeha akany amin'ny mpanompo sampy sonotra zany satria somary efa hitako ihany koa le hoe fampotsampy zavatra tsy marina mihitsy ny zavatra voalaza amin'ny baiboly ihany marina ny fahafantarako azy dia zay tsy nampironana mihitsy hoe nakany an'ireny mpanompo sampy reny fa raha ny dokotera dia efa nitenako tery aloha fa dokotera anankiroa no nitetezinay fa tsy nahitana voky an'le izy dia avy eo zany dia nanaki-po tamin'Andriamanitra fotsiny sisa taty afara fa raha mivola hoe entina hoe akany an-dafy sy notrao azahoana zaza tsisy zany tsy ho tratra mihitsy zany ary mety tsy ho hita mihitsy fa zay le fitahin'Andriamanitra dia
tonga fotoana nazahoana azy. Ahoana ny mba ny fahatsapana nanananao tamina enona hoe mpivoaka ny vadinao mipetraka ny zazakely 2 volana 3 volana, ahoana ny fihetseham-po nanananao na ny fandrenesanao an'izay, tena nino venao sa ozanao sao dia mba zavatra mandalo kely ihany zay ohatran'le mahazatra hoe tsy tonga fotoana sa mba fantareo tena mba izy ihany izy? Tena faly ny fo satria zay nandrasana ary zay le napetraka teo am-pirantan'Andriamanitra le izy a, nandrasana le izy dia tonga dia tena faly dia tonga dia nino ianao tena le zaza mihitsy? Tena nino tena satria efa nandrasany faela le izy. Isaran'ny tompo landy manahoana zao ny fahasalamanao a, ary manahoana ny hafalianao ny hoe 15 taona ny fanambadiana reo mivady a, na enonao voalohany an'izay le hoe tsaika ny zaza tao kibonao, bevoky ianao, tenin'ny dokotera zay, ahoana ny fahenonao an'izay zavatra hoe tamboalohany? Ie, za zao tena salama tsara, tena voninahitra ho an'ny tompo fa salama tsara. Dia tao anatin'izay hoe nahinoko tamin'ny dokotera zay hoe nitoejaza dia ohatrany hoe ohatrany hoe manofy satria tao anatin'izay 15 taona zay mbola tsy nisy teo amin'ny fiainako le izy. Dia misy fotoana raha ohatrany hoe faly, tena metanetana mihitsy ny fo, tena metanetana ny fo, dia isoarana an'i Jesosy. Alleluia. Ahoana ny mba fijeriny manodidina ny fianakaviana, ny manodidina, satria noko fa efa nanaranara-maso anareo ihany ny olona manodidina ny mpijery rehetra hoe anahoana ihany izy mivady reto, reny izy mivady mivoaka ny trano, miditry ny trano, tsisy nininona, fantatry ny olona ve hoe fivavahana no nazahoanao zaza ohatra? Eny tompoko, ny fianakaviako rehetrarehetra dia faly, satria misy ara tena tsy nino hoe landy ve niteraka, tena tsy nino satria fa tsy napoza zareo tsony hoe anana taranaka izay mivady. Dia raha ny olona manodidina moa izay fanerasera taminahy dia ohatrany hoe tsy dia nieritreritra tsony hoe hiteraka, satria misy fotoana eno ihany any ambadimbadika any hoe tsy miteraka tsony reo ohatr'izao ohatr'izany. Dia faly ihany koa moa zareo avy eo hoe mba nananjanaka ihany, fahagagana, satria misy fotoana tena ola avy any alavitra be ihany tonga ao aminay ohatrany hoe mba hijery an'izany hoe ahoana zary landy teraka izany, misy marina ve zany sa hoe resaka mandehandeha fotsiny. Dia tonga ao an-trano dia tena hoe fifaliana lehibe, tena fifaliana lehibe satria tsy napozony zareo ilay izy hoe hiteraka. Dia niara-faly tao tamin'ny andro nahaterahana. Eny to. Aloha raisina kely ny zazakely etana ty ny zazakely aloha tapo mamanefa dia raisina kely dia sady raisina ihany firy volana moa zany izy io zany reo raha Rosé? Andray 4 volana izy pasteur. 4 volana dia mba ahoana ny hafalianao zany hoe nisy 15 taona dia mba nisy zazakely ihany tao tokantrano raha Rosé? Tena faly satria tamin'ny fotoan'andro tsy nisy iny zaza, tena zanak'olona no angonina ao an-trano ary tsy andro mihitsy natongava le izy, zanak'olona foana tamatam-bazana mba makao dia zao tonga izy dia tena faly. Ahoana ny fijerin'ny fianakavianao ny manodidina amin'izao ny mpiara-miasa, fantatry ny olona ihany ve nareo mivady efa tena mba mivavaka satria efa mivavaka nareo mivady no niara-mivavaka nareo mivady nazahoana azy tsy efa tao anatin'ny tompo tsara daholo? Izy io nisy tanamamonina ny fiarahamonina ny teny ihany tamin'izany fotoan'androany ary tena lobava misy tamiko hoe nao momba dia tsy kivony tena fa osa hoe nisy fotoana zany somary saiky teritra kely ihany tamin'le olona hoe momba hoana dia faramohatra misy bisik'Andriamanitra hoe aza mamaly anazy fa okizao fotsiny dia ohatrany avelako teny fotsiny kanjo tonga amin'ny fotoana teorinina tonga ihany zaza zay nandrasana. Eny rehefa maraparana ny resaka tsika menakavy ny fitony vavolombelona 15 taona ny fanambadiana izy mivady dia men'Andriamanitra zanaka ihany zavatra anankiray eo amin'ny fanomponan'ny tompo matonareo moa zany mbola nijoro hatramin'ny androany dia betsaka ny fahasoavana anisan'izany zazakely akoatra ny zazakely nefa inona ny mba zavara-tsapanareo le hoe nanompo an'Andriamanitra, inona ny mba azonareo tenenina ny hoe fahasoavana ny raisinareo akoatr'izay, ny fiadanam-po, ny fahasambarana, manahoana ny fifankatiavana sy ny sisa?
eo amin'ny fifankatiavana dia hita mihitsy hoe misy andriamanitra miasa ao anatin'ny sehatry ny tokantrano satria tamin'ny fotoanandro tamin'ny mbola tsy mivavaka dia mifandrirotra mihitsy ary matetika nafikasiatanana ndraindray mitady isy foana anatin'ny sehatry ny tokantrano ka rehefa mivavaka dia hita mihitsy hoe miasa andriamanitra ao anatin'ny sehatry le izy sehatry ny tokantrano moa zany tiako tenena eto ka ho an'ny olona za zany mba mampirisika koa an'ny olona tsirairay avy a mety eza naradia an'andriamanitra mety eza naraka ny baiboly satria maro koa somary alafaka kely le resaka paster maro amin'izao fotoan'izao ny miseho aminay na manjery maro samihafa zay manohatra amin'ny baiboly tena manohatra mihitsy kanefany a io ihany no zavatra marina ary io ihany ny zavatra tena hoe azo tsapahitanana satria za zao dia tena nanam-pirofo za tamin'ny fotoanandro tamin'ny mbola tsy mivavaka dia nanam-pirofo hoe marina ve mivolaza amin'ny baiboly fa marina mivolaza amin'ny baiboly fa ny akabetsahan'ny olona amin'izao zany dia ohatrany tsy mbola mihiny mihitsy kanefa za dia miteny mihitsy hoe teste eo mamisy mitesta mihitsy hoe ahoana zany hoe voasoratra amin'ny baiboly zany a fa za dia efa nitesta efa nahita hoe zao ny fahamarinan'le izy fa maro matsy mahita aminay namanjea dia tsy izy ny baiboly fa mitona ny olona sasany zany sasany tsy hanaraka ny baiboly mitona mihitsy hoe tsy hanaraka le baiboly nefany a ao ny tena marinao tena marinao raha nandinika fotsiny raha ataontsika fotsiny hoe ohatra fotsiny zao raha isika kaikely hoe mazava sy maizany zany a efa tamin'ny andro ny dadabe anay zany zao nefa nisy raha nitadidiko fotsiny zany tamin'ny andro dadabe anay a nefa nisy mazina sy mazava dia efa lehibe a zao dia mbola io ihany mazina sy mazava mbola tsy miofo voasoratra nefa le izy voasoratra ao anaty baiboly fa tsy io tsy hoe teny indramina na teny hoe taiza misy ty boky hafa nahitana an'izany fa voasoratra ao anaty baiboly le izy dia zay ny teneko tsapanareo amin'ny fiainana koa le izy tena tsapa mihitsy tena tsapa lamina tsara nareo mivady am'zay tena milamina tsara landy menanandy ny famaraparana anazy inona ny afatra mba ampitaidiny landy amin'ny mpijery sy ireo olona hoe mety mbola tsy niteraka ohatranao zay a izany a inona ny afatra mba azonao ampitainy eny tompoko ny afatra dia voalohany indrindra aloha ny zavatra rehetrarehetra nahazo ana reny hoe za mbola tsy nananjanaka tao anatin'ny reny aretina zay nahazo ana saika nahafaty ana reny dia rehefa tatio arina be amin'ny fanomponan'ny tompo a dia tsapako hoe lalana anankiray amin'jen'andriamanitra anaka ireny satria raha tsy tao anatin'ireny aretina reny zany tsy nalala nitodika tamin'andriamanitra hoe ndeha mba hivavaka nivavaka ihany zay taloha fa ohatrany hoe mandeha ny olona dia mba mandeha koa ohatrany hoe fatao ihany ny fatao efa tsy mba manaraka sitrapon'andriamanitra hoe ndeha mba le ato anaty baiboly mihitsy ny tena rahana dia rehefa teo arina be amin'izao fotoana izao vao tena hoe misaotra an'andriamanitra hoe jesosy tena misaotra anao fa aika ireny zavatra nisy ny tranga reny ka tena fitiavanao anahy dia tena tonga fisaorana an'andriamanitra zany amin'izao fotoana izao hoe soa fa narary jesosy soa fa tsy niteraka jesosy fa raha niteraka tany aloha be tany a mety tsy voavonjy ny fanahiko hoe ndeha mba hitodika amin'izany andriamanitra zany dia ny afatra izay ataoko amintsika mpijery a tsaroa fa ninona zavatra misy amin'ny fiainantsika dia tsy misy tsy ain'andriamanitra atao ny fiainantsika dia fiompelantanan'andriamanitra daholo a dia manatona an' jesosy dia mbola men'andriamanitra tombonandro tsika havelomana satria misy fetra ny fahavelomana aty ambonin'ny tany dia manatona an' jesosy dia mbola manana fofinaina ianao aza miavinavikevitra zany hoe na hoe angatakandro fa den'izao mbola manam-pofinaina zao a dia manompo an'andriamanitra misy isiany fanompona an'andriamanitra dia manapa-hevitra aza mangatakandro zany hoe alao zao aloha rehefa ohatra zao fa tena hoe manapa-hevitra anatona an'andriamanitra isaorantsika ny tompo zay fijorona vavolombela mahafinaritra n'izy telo mianaka teo zay a raha la roger nanambavy 5 taona ny fanambadiana nahazo zaza ary nosotran'andriamanitra mbola velany andriamanitsika za miny fanahazo hery ianao fampahianarana fampaherezana tao anatin'izay fijorona vavolombelo zay ho amin'ny manaraka dia fijorona vavolombelo afandray norentsika to veloma tompoko tsisy lehibe no ny andriamanitsika
ny andriamanitsika dia andriamanitra ny tsy hay atao. Miresaka mikintana Mandiditável de puxar